Iaho taloha zany da tena fizarizary mihitsy ny fiainako taloha. Tena manitra fadiran'ovana. Na tragno petrahana da sy tragno mba hoe manambatraka zany. Da tragno roa ratsy io, falafa. Sy mitovy be zany le fambolendrazana sy ny fampianaran'ity tetikasa ity. Magnara-penitra ny fambolenao anazy da mamokatra be, tena misorozorozo, mila kadosozaka ny aignany misy aza ny isiny sy raviraven'la tagna. Kazaha saritaka ny nambolenay taloha. Da nefa rehefa miady an'iny kazaha igny zany izahay da fotony folo mahery eo vao ampy anay indray mihinana. Fa nefa ny sy nampiatra n'ity teknika ty zany fotony raika sy laninay indray mahandro. Da depariko tamin'io teo zany tamin'io peko bitro raiky. De ny tombo izy efa feno eo amin'ny zato zany izy teo. Namidiko ny asasany satria agnapiko amin'ny resaka asa. De nataoko resaka fompiana zany gn'anahy ny vola. Nividy bitro aho, nividy akoho. De nagnampy ny papako amizao zany amin'ny aomby. Sady mivarotra ny vokatra ngay zany no mahazo vola, mahazo sakafo. Ka la taty aoriana zany aho zany hatramina pisiny Asa Avotra Mirindra ity da tena ny faniriko voalohany zany de tena hianatragno zakabe. Da tsy aoriana amizay koa zany da mandroso sara ny fianaran'ny zaza satria mba misy mavoaloha droit ankoatran'ny akama, mavoavidy fianaran'ny mpianatry, mavoavidy blozy. Da tena mahafinaritra be zany fiaignanay ety afara. De mba hatramin'ny isako tamin'ny Avotra Mirindra aho zany da mba ny sokatra tsikelikely ny fiaignako. Mba voaloha ara-dalàna ny ekôlazin'ny zaza, mianatra sara ny zaza. Mba misakafo sara koa izy ny mandeha mianatra. Resasana tanteraka zany dia magnampy izy amin'ny firosahan'ny orana. Ny hoavin'ny taranaka mapara koa sy revony amin'ny hazo satria efa miharingana ny ala dia tapa-kevitra ny amboly. Manana eo amin'ny 700 fotorana eo zao ny hazo. Tena misorana be dia be zany satria maro ny zavatra nianaranay taminazy, da maro koa ny traikefa zay nomeny anay. Ohatrany mba mevamevagna zany ny farim-piaignan-tegna farim-piaignako amizao. Mahazo toky zany fa sy de mba hipody tamin'ny taloha zay koa angambany fa mety mba hivoa sahatrany amin'izany ny fandrosoana ny tokantrano.